Saivna moa dia ny taona 2020 no niforonan'izay sampana tanora akon'ny fiderana eo anivon'ny katedraly Analakely izay na nitafika ary amin'izao fotoana izao dia efa mahatratra 90 eo ireo mpikambana ao anatin'izany sampana izany. Fa mankalaza ny faha-17 taona niorenany ihany koa ny sampana vokovoko manga eo anivon'ny fiangonana FJKM Tranovato Ambatonakanga. Hetsika maro samihafa no entina namarihana izany. Feno 17 taona amin'ity taona ity ny niorenan'ny sampana vokovoko manga avy eo amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga. Araka ny tantara tokoa mantsy dia tamin'ny 13 febroary 2017 no niorina tamin'ny fomba ofisialy ny sampana vokovoko manga tao amin'ny fiangonana FJKM Tranovato Ambatonakanga, izany hoe 10 taona taorian'ny naneken'ny fanjakana ny fijoroan'ny fikambanana atao hoe Croix Bleue Malgache. Tsy nitsahatra nanatanteraka ny andraikiny ny sampana nandritra izay 17 taona izay dia ny ady amin'ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny fisotroana zava-mahamamo. Enina ireo filoha ny fandimby nitarika ity sampana ity nandritra izay niorenana izay. Noarabaina ireo birao rehetra mbola velonaina ka efa nitantana ny sampana hatramin'izay niorenany. Noarabaina ihany koa ireo nandray anjara tamin'ny fifaninanana famoronana hira faneva, fanambarana sary famantarana na logo. Nanotrona sy nanome voninahitra ity fotoana ity ny solitena avy ao amin'ny synodam-paritany Arivo Avaradrano sy ny solitena avy ao amin'ny sampana vokovoko manga Fobe FJKM. Ny ten'Andriamanitra nobanjinina moa dia ny teny faneva izay nalaina tao amin'ny epistily ho an'ny Efesiana 5:9 manao hoe fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Anatin'izao fankalazana ny faha-17 taona sampana vokovoko manga FJKM Tranovato Ambatonakanga izao dia misy hetsika maromaro izay atao. Ny fitombohan'ilay izy moa dia efa nanomboka tamin'ny 17 volana febroary 2024, izany hoe teo nanaovana ny fanokafana. Fa ny ivony ity atao 7 volana Jona ity. Ka ao anatin'izao 7 volana Jona izao no anokanana mpiandraikitra rantsana fanantenana anankiroa ho an'ny sampana vokovoko manga, izany hoe iandraikitra ny rantsana fanantenana. Dia ao anatin'izao ihany koa no anaovana ny sakafo eo vohim-piraisana izay sakafo iombonana amin'ny fiangonana. Tamin'ity andro ity ihany koa dia nisy ny fanokanana mpiandraikitra rantsana fanantenana. Mbola itoy araka izany ny fankalazana mandritra ity taona 13 ity ary mbola marobe ireo hetsika hoentina manamarika izany faha-17 taona ny sampana vokovoko manga avy ao amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga izany.